Ry malagasy mpiraitan-drazana. Ny fety tsy raha namponga hony maivakitsaka, ary ny androm-pahatserovana tsy misy kabary de toy ny andro tsotra mandalo ihany. Koa mijoreto ny tena bitsoka ny feon'Anjomara, anao antso ho fampatsiahivana ny andro ny 29 mars. Antso ihany koa iantefa manokana ho an'ireo ancien ny académie militaire n'Antsirabe izay nanolotra ny tenany ho an-tanindrazana. Antso ho an'ireo olona tena tia tanindrazana. Manao azafady raha ohatra ka anonona ny anarana olona anankiroa, de général Ramakavelo sy ny professeur Ramasindraza. Mialatsiny ihany koa an'ireo olona mety ho voatohitohina amin'izao antso ataoko izao. Mialatsiny satria ny marina tsy ananakavana, ary ny marina mihafa mety ho diso amin'ny hafa. Na izany na tsy zany de miaraba antsika rehetrarehetra tratra zao andro fahatserovana ny fahavalo amby fitopolo taona ny tolom-panafahana nataon'ireo razantsika, izay nitaky ny fahafahana tena maro. Engany izy ho tahin'Andriamanitra any toerana misy azy any, ka hitan'ny famirapiratany tavan'Andriamanitra satria tsara soa napetrana ny taranaka. Anjarantsika kosa zao ny manatotosy, ko engany ho tanteraka eto amin'ny tanindrazantsika ny fahamarinana, ka ny lehibe ananany azy ary ny kely ananany azy. Araky ny teniko teo de anao antso avo retany ren-danitra ao androany, indrindrindrindra ho antsika izay nandalo tao amin'ny académie militaire. Misy ny nandalo de lasa, misy ny nandalo de niofana, fa ny zavatra mipetraka de hiteny ao arinako manao hoe ho any tanindrazana. Maro ny zavatra mipoitra eto amin'ny tanindrazantsika ankehitriny. Isika no tandroka ary ny vozina ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany. Maro iaho ny zavatra mipoitra ny firenetsika. Maty ny tamin'ny olom-boafidy, maty ireo zay maneho ny heviny, maty noho ny tsy fandriampahalemana, maty noho ny aretina, maty noho ny tsy fisian'ny sakafo ny mpiray tanindrazana amintsika. Tsy afaka angina isika, tsy afaka angina ary tsy hiteny. Izay indrindra no andraisako fitenenana androany ho an'ireo zay kanosy tsy afaka miteny, mba hijoro fa izay ny mahatandrokaro ny voziny, ary izay ny nanomezana ny voninahitra ho entitsika. Voninahitra tsobika izany tsy atao ampatambary, koa manaitra anareo rehetrarehetra mba hivondrona ny ancien académie militaire rehetra, na izy na izy, na hatraminy retirety, na neo toerana, na reo nitsokan-dara. Misy dikany daholy ny zavatra nataon'ny olona rehetrarehetra arakaraky ny feo an'ny fihetreretany. Fa am'izao kosa de mila mikaondo ny ancien ny académie militaire mba handinika hoe inona no atao ho any tanindrazana. Satria ao anatin'ny hira faneva de manao hoe na inona ataotsika de ho an'ny firenena. Ko ankehitriny de miantso aho, izay rehetra ny ambany ravindala sy mialokaloka hatrany ampita, mba hivondrona sy hifampiresaka hoe ahoana no atao am'ireo tanindrazantsika. Marina fa tsy mitovy hevitra isika, fa ny hevitra nefa mila mazava tsara fa ny ho any tanindrazana ihany no afaka mijanona. Ny sanjo ray loasa tsy laozan'izay hamarara, tsy ny sanjo hamarara akory no ahasimba ny sanjo ray loasa, fa kosa mila esorina ny sanjo mamarara. Araky ny teny Monja Jona, raha mipoma hozy izy no misy lony anakiraiky alefana anatin'ny poma salama, de ho lony poma rehetra. Noho izany mila mana saraka tsara ny vary sy ny tsiparifary zay olona rehetra mivoaka atao amin'ny académie militaire. Tena ho any tanindrazana marina ve ny asa ataonao?
sa zavatra hafa ka rehefa tsy ho an'ny tanindrazana de tsy mety. Misy fitenenana manao hoe ianareo ny fanasy ny tany. Raha ny fanasina tonga matsatso de ho atsipy ny tokotany izy ary hoitsaky tsahan'ny olona. Tovy am'izay ny voninahitra hoentinareo. Ianareo ny manam-boninahitry ny firenena. Fa raha ny voninahitra no tsy asianareo asiny, voninahitra hoentinareo tsy asianareo asiny, de tokony hongotana aminareo zany voninahitra izany satria nanao haute trahison. Lieutenant Andriamarimanana no nesorina voninahiny satria nanao haute trahison alohan'ny nitifirana azy. Satria ho an'ny Frantsay de haute trahison ny tsy fanajana ny Frantsay, fa ho azy kosa de tokana ny teniny fony ny ainy satria masina ny tanindrazana. Ka tsy ho izy ty tanindrazana ho antamaty ho an'ny tanindrazana irery no esorina voninahitra, fa na ny esoriny Frantsay raha voninahiny izaho manome anazy ny galona ambony indrindra satria maty ho an'ny tanindrazana izy. Misy amintsika manam-boninahitra mitondra galona ambony fa tsisy dikan'ireny korotamby sy kapsy raha ohatra ka tsy hoentitsika paindreny. Ary tadidio fa rehefa miala eto tany isika de tsy hitondra zany voninahitra izany any an-danitra, fa ny asa ataotsika eto no hanomeza voninahitra atsika ary ny voninahitra omen'ny olona no enitsika any an-danitra. Koa miantso ankehitriny ary eto ny atsoko amin'ny hoe tsara mivondrona isika rehetra, ary ny zavatra ho tsy mety mandera tsy misy olona natao vovonana idin'ny tafo. De izay no antony nanononako any Jeneraly Ramakavelo. Tsy amin'ny manam-boninahitra ambony azy irery no niantsoko azy, fa ny fanana ny toe-tsaina mikolokolo ny soatoavina malagasy, ny fihavanana sy ireo soatoavina marobe. Toy izany koa ny professeur Ramasindrazana izay nampianatra tao amin'ny promotion la 19 momba ny fiarahamonina. Mahakasika ny fiarahamonina ny fivoriana tokony atao amin'ny ancienne académie militaire, ka izay no antony hiatsoko manokana azy miaina da mianaka ireo izay nanana efa nitondra toerana ambony teo amin'ny firenena ary tsy atoro amin'ny fitantanana raharaha. Koa mangataka anareo rehetra ancien académie militaire aho mba hivondrona hivory ahafahana mijery hoe ahoana nanaovana firenena fa latsaka andavaka loatra izao firenetsika izao. Ho atsika vahoaka indray ity video zay ataoko ity de mangataka aminareo mba haparitaka sy manao partage mba hidona amin'ireo ancien académie militaire rehetra manam-boninahitra rehetra nandalo tao amin'ny académie militaire mba haheno izao antsoko izao. Masina ny tanindrazana.